Irabanao amin'ny anaran'i Jesosy tratra ity andro anio ity alaminy tsara ny safidinao tia ny miampitraika amintsika zanak'Andriamanitra rehetra izany mba hananantsika fitaovam-piadiana mahery vaika hoety mandresy any fahavalo izany ny ilayntsika amin'izao fotoana izao ny obolana fa 424 ka ny tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady alaminy tsara ny safidinao. Amen. Manomboka eo amin'ny safidinao mihitsy izany ry havana, izay no alamina tsara voalohany ary ny fiainanao rehetra sisa ihany koa. Voalohany ary eo amin'ny lafin'ny fiainana andavanandro, isika zanak'Andriamanitra dia ampianaran'ny Baiboly izany amin'ity obolana ity ahay andamina tsara fa tsy olona be korotana. Mahafinaritra izany, tenin'Andriamanitra izany, manoro izay fomba hahasoanao, hampahomby ny ataonao, izay ilay Andriamanitra fitiavana manoro antsika. Na dia ny fianarana sy ny asa ataonao any am-piasana io aza, mampitandrina antsika mihitsy izany ny tompo fa tsy hahomby ny fiainantsika raha tsy mahay mandamina tsara isika. Ary tsarovy ry havana, fa raha sanatria tsy mahomby isika na amin'ny fianarana izany na amin'ny zavatra hafa izany dia tsarovy fa avy amintsika ihany ny tenena ratsy ny anaran'Andriamanitra satria ny fiainantsika fotsiny na mbola tsy miteny ary ny vavantsika dia efa fijoroana vavolombelona izany, fitoriana sahady izany. Anjarantsika misafidy efa mandray an'izao teny izao tsika na hanaraka na ahoana. Faharoa, eo amin'ny lafiny ara-panahy izay hatrehanao. Tsaroa fa fahavalonao dia fahavalo tsy hita maso, Goliata goavana be, miaramila piady mahatramizay na izy azy, fa naratsy any amin'ny rivotra hoy ny soratra masina, nefa izany ny asiana hidivantsika zanak'Andriamanitra. Ary tsy azo ialana io na tiantsika na tsy tiantsika tsy maintsy miatrika an'izany Goliata be sy izany tsika. Izay ny lalàna ny zanak'Andriamanitra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady. Iady tsika izao. Ny fiadiana ry havana dia tsotra ihany. Alaminy tsara aloha ny safidinao teo am-piandohana. Vola ve? Izay ve ny fiadiana entinao miady? Fahalalana olona ve? Tsy ry havana, ny fahaizana mamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra aloha izay ny voalohany. Ary izay no omenantsika sy atorantsika androany fiadiana mahery vaika io. Efisianina 4:9 ka hatramin'ny 12. Hitafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra. Tsara ange izany, mazava ange izany, vakio ary Efisianina 4:9 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, ozy ny 14. Mifahararika asiky ny famarinana fa lahanareo mitafia ny rariny firovatratra, kiraro favononam-panahy, ny tongotrareo amin'ny filazantsara ny fihavanana, tamin'ny finoana ho ampinga. Azahoanareo mamono ny zanatsipika mirehitra rehetra rehefa n'le ratsy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy, na dia izay zavatra fiadiana voatonona izay fotsiny ary efa matanjaka be ho amin'ny fiainanao izany. Raha tsorina izany, raha te hatanjaka ianao amin'ny ara-panahy dia ka handravarava tanteraka ny fahavalo ny devoly, hitafio Jesosy Kristy Tompo. Voalaza ny Romanina 7:14 izany, hitafio Jesosy Kristy Tompo, na hitafio ny toetran'i Jesosy, famarinana, fihavanana, finoana, tenin'Andriamanitra. Asa raha azontsika izany zavatra asain'Andriamanitra safidintsika izany. Fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady manomboka any amin'ny safidinao izany. Dia misy teny voalaza ao amin'ny Luka 1:1-20 hoe raha ny mahery hozy izy mivonona amin'ny fiadiana ka miaro ny tranony
dia tsy haninona ny fananany fa raha avy kosa ny mahery noho izy a ka mandresy azy dia alainy ny fidiny rehetra izay nitokiny izay azony babo dia zarainy. Fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery androbany entany raha tsy hafatony aloha ilay mahery dia voarobainy ny ao an-tranony. Izany hoe izao zany a ny devoly fahavalo ny tianao tenenina eto izay efa nahazo toerana sy nanjakazaka teo amin'ny fiainanao io, ilay mamodika amin'ny fiainanao io. Androany kosa ianao raha misafidy an'i Jesosy ilay mahery dia izay ny voalazan'ny soratra masina. Raha tonga ny mahery noho izy a dia ho alain'i Jesosy ny fihadiana. Raha tonga ny mahery noho izy a dia ho afatony io devoly io. Amarana ko azy ry havana dia fampahirezana tsotra ny ataoko aminao a. Izao ny tenenin'ny soratra masina amin'ny Jonina 4:4. Lehibe izay ao aminareo noho izay amin'izao tontolo izao. Izao ny sehon'ny zanak'Andriamanitra teny andrava ny asan'ny devoly. Amen.